amin'izay sehatra ny fampianarana izay hatrany noho ny mbola tsy fahavitany ireo dingana rehetra arahana mialohan'ny voan'ny vatsim-pianarana no mahatonga ny fahatarana eo amin'ny fivoahany izany hoy ny ministra ny fampianarana ambony Androany. Dingana izay manomboka any amin'ny fisoratany ireo mpianatra ny anarana idirana amin'ny université ny fametrahany ny taratasy fangatana ny vatsim-pianarana ary mbola misy ihany koa ny fivorian'ny komisiona misana ny vatsim-pianarana izay mandefa ny lisitra ireo isitraka izany hoe hatrany ny ministra efa mandeha miandalina nefa ho izy ireo dingana rehetra mba hanafainganana ny fivoahany vatsim-pianarana nanamafy ihany koa ny ministra ny fampiroboroboana ny aitao arakazy mirindry sy ny positra fahatelo hatramin'ny 4 herinandro eo no ilain'ny teknisiany ny amin'ny fanomezana ny karatra ny mpianatra tsirairay nandradina fetrandre mananjara. Isan'ireo ny tokony haharina mpiakapeo mitaky ny tokony hamoahana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo Mahajanga sy Fianaratsoa omaly. Manoloana ireo fitakiana ireo, nitondra fanazavana mikasika n'ity fivoahan'ny vatsim-pianarana ity ny ministra ny fampianarana ambony Androany. Ambaran'ny ministra fa maro ireo dingana raina mialohan'ny hamaritana ny lisitra ireo mpianatra afaka misitraka ny vatsim-pianarana ka izay fahaelan'ny eo amin'ny fanatanterahana ny dingana rehetra izay no nahatonga ireo mpianatra sasany tsy nisitraka ny vatsim-pianarana. Tsy midika nefa izany fa tsy azo ny anjara vatsim-pianarana ireo mpianatra izay tsy mbola nisitraka izany, hoy ny ministra. Izay mahavita tatota taratasy melozy, mahavita traitement de données melo ihany no afaka mandeha melo satria araka n'ilay dingana ny resantsika teo misy dingana maromaro arahana amin'ilay izy ary mifampiankina ilay izy sy mifampitohy ka raha ohatra misy anankiray mandringa ny dingana anankiray na voalohany dia tsy maintsy mitarazoka kely moa ny traitement ho an'ny atsy aoriana. Izay zany no mahatonga an'ilay mbola misy hoe nisy ankizy tsy tafiditra rehefa nisy ny peta-drindrina navoaka ny teo anivon'ny université ampahafantarana ny mpianatra fa hozaraina ireo karatra ireo tokony nanomboka androany moa zareo araka ny vaovao azo avy any hatrany dia misy ihany koa ny activation an'ilay carte moa atao arinan'io ary dia miroso amina calendrier-na paiement. Izay calendrier-na paiement ivoaka rapitso maraina farafatarany makasika ny université rehetrarehetra moa manerana ny nosy. Ankoatran'ireo dingana marobe arahina amin'ny famoahana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra amin'ny fomba manaraka ny toetrandro amin'ny alalan'ny hipoketra no mariny ministra ny fampiroboroboana ny aitao arakady sy mirindra sy ny positra Androany fa 3 hatramin'ny 4 herinandro ihany no ilain'ny teknisian'ny ministera amin'ny fanomezana karatry ny mpianatra tsirairay. Ny fotoana eo amin'ny fandraisana ny mombamomba ny mpianatra kosa no antony mampahela ny dingana arahina rehetra noho ny fanamariana rehetra tsy maintsy atao, hoy ny ministra. Iny karatra iny zany rehefa avy eo dia ho distribuena etape manaraka indray zay distribuena eran'ny anjerimanontolo dia rehefa vita ny distribution dia activena ilay izy. Izy io amin'ny mampakarta bancaire anazy dia carte visa ohatran'ny tsika rehefa makany amin'ny banky rehetra ihany dia mangataka tsika ao anatin'izany ohatra resaka fanamarina ponenana mangataka tsika ny carte d'identité na ny autorisation an'ny ray aman-dreny raha ohatra ka mineur ilay mpianatra. Izany tota taratasy zany ahafahantsika zany miactiver les cartes. Rehefa activer les cartes dia mivadika amin'izay tsika any amin'ilay processus na paiement ho an'ny karatra. Araky ny tenen'ny madame ministra namana teo dia mizara roa le fampiasana an'ilay mode de paiement satria araky ny efa fantatritsika dia misy ny fandoavana raha ohatra zany ka ny L1 resantsika miaraka amin'ny positra monnaie ohatra ny ataontsika mitosika fameno ohatra zany hoe tena tonga dia vola mihitsy nanomena satria mbola manana an'ilay carte ireo olona ireo. Manoloana ny fitakiana ataon'ireo mpandraharahan'ny mpiasan'ny université Antananarivo kosa nanamafy ny ministra ny fampianarana ambony fa efa nivoaka ny volana desambra lasa teo ny didimpitondrana manamafy ny fandoavana ny indemnité de technicité takin'izy ireo.